Tamin'izany fotoana zany dia nisy arety mandringana teo amin'ny Egyptianina, arety mandringana. Dia eo koa zany ny anatsoahantsika lesona ry havana. Io aretina io dia misy antanan-tohatra maromaro ny source na ny fiandohan'ny aretina. Voalohany indrindra, ny aretina dia misy aloha izy vokatry ny tsy fitandremana, vokatry ny tsy fitandremana. Ohatra zany zao migaingaina be ny ainandro dia ianao midanika ainandro be eo ohatra, na tsy manao satroka ianao, le izy nefa tsy zakanao, marary ianao rehefa avy eo. Dia misy ihany koa ny amin'ny andro avy orana dia hotsaky ny orana le olona, dia lasa tonga ny grippe, tonga mifarera-dry rano, dia mifarera-dry rano miteraka tazo rehefa avy eo. Vokatry ny tsy fitandremana zay fa tokony hitondra raglan na tokony hitondra helo. Ka zay zany ny zava-misy vokatry ny tsy fitandremana. Na misy koa ankizy efa tenena aza mihinana an'io manga manta io rankizy, fa mankarary kibo. Mihinana manga manta sady misotro rano dia mankarary kibo. Dia le ankizy moa mahazaza azy dia mbola mihinana ihany izy, mihinana ihany izy dia farany rehefa avy eo marary kibo. Dia tahak'izay zany vokatry ny tsy fitandremana le aretina. Indraindray vokatry ny loto. Nisy olona anankiray zay zao tsy nandro nandritry ny volana maromaro dia lasa feno mangididy, dia lasa nisy bay eny amin'ny, lasa nisy fery zany iny mihodina. Dia tonga dia nimeme le dokotera hoe resaka tampotra izy. Ny rahalahy io tsy resaka anona fa mety nanadinon'andro angamba izy, nandritry ny andro maromaro izy dia zay mahatonga an'io. Dia tsy fotoanako anao moa le anarana satria communication eto réseaux sociaux tsy mety mifanala-baraka fa andraisantsika lesona zay zavatra zay hoe vokatry ny loto ny aretina, vokatry ny loto. Ka zay ny zanak'Andriamanitra dia zanaky ny fahadiovana, sady ao amin'ny famasinana no ao amin'ny fahadiovana. Ajanontsika hatreo mahakasika an'izay hoe aretina dia avy amin'ny tsy fitandremana. Faharoa, dirantsika avy hatrany ny faharoa, ny aretina dia avy amin'ny devoly mihitsy, devoly. Io devoly io ihany koa zany dia mampisy aretina ho amin'ny olona, aretina alefa ny devoly. Indray izy ireny misy aretina vokatry ny fialonana dia mamosavy le olona, reny rôdy ireny avy amin'ny devoly ange reny vokatry ny fialonana, na tsy tian'le olona hisandratra le olona anankiray na hoe mialina izy dia asiny ny rôdy. Dia misy koa reny aretina avy amin'ny devoly reny, misy koa izy ireny avy any an-kibon-dreny mihitsy. Ohatra nanao pacte tamin'ny devoly na nanao fahinkena tany amin'ny devoly tany tamin'ireny karazana fampotsampo reny dia tsy vitan'le olona nanatanteraka an'le voady dia nifototra le devoly, nifototra. Dia maro amin'izy ireny lasa adala, misy amin'izy ireny no tratry ny arety mandringana. Ny anankiray fahenoko zay zao dia mibotsina be mihitsy ny kibo, mibotsina be. Dia nangalana pasitera dia nentina ambavaka moa dia saoran'Andriamanitra fa rehefa nidelivrena izy, delivrena. Ary zay tokoa ry havana, ny olona rehefa misy aretina dia tsy avy hatrany dia hoe manatiana be ho sitrana fa ampibebahana izy aloha, asaina mifona amin'Andriamanitra, asaina delivrena aloha sao dia mizatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao. Izay mahatonga an' Jesosy niteny tamin'ilay lehilahy marary ny paralysisy mihovitrovitra, le nigoahana ny tafontrano dia nampidinina izy efa-daha teo anatrehan'i Jesosy le marary dia hoy Jesosy taminy anaka vao vela ny heloko ao. Hitanao tonga dia any amin'le fanahiny mihitsy, any zany nisian'le délivrance hoe tokony omena famelan-keloko ty olona ity, tokony avela ny heloko ty olona ity, tokony reglena any amin'le ara-panahiny mihitsy, satria any mihitsy anie ny kitro ifaharan'le devoly, any mihitsy anie no amaharany dia tsy maintsy délivrena izy aloha. Dia mazava be zany zay ny aretina zany dia misy izy ireny avy amin'ny devoly, fa misy koa avy amin'Andriamanitra mihitsy, avy amin'Andriamanitra. Dia nge hijery antsika tao amin'ny baiboly Samuela faharoa 24:13, Samuela faharoa 24:17.
ny anaran'i Jesosy. Ary Gada nakany amin'ny Davida de nanambara izany taminy ka nanao hoe mosary fito taona va no tianao ho tonga aminao eto amin'ny taninao sa andositra 3 volana eo alohan'ny fahavalonao ianao? I le hoe andositra 3 volana eo alohan'ny fahavalonao io midika teny Jesosy mamonjy de zao, midika teny King James zany de hoe sa ho azo ny tanan'ny fahavalonao, sa arety mandringana atelona eto amin'ny taninao, arety mandringana. Koa saino sy hevero zay valiny hoentiko miverina any amin'izay namiraka. Tafiditra eo zany le arety mandringana avy amin'Andriamanitra io satria Davida zany tamin'ny fotoana io de tsy natoky an'i Jehovah Andriamanitra fa nanisany Israely. Ny fanisan'i Davida ny Israely de midika hoe tsy fatokina an'Andriamanitra. Midika hoe ohatran'ny hoe misy firehariana teo hoe za efa manana miaramila be dia be ka inona intsony moa zany no ilana an'zany herin'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra zany. Takitak'izay zany izy de hitan'Andriamanitra zay tady vily ny fon'ny Davida de nanarin'Andriamanitra izy. De eo zany ahafantarantsika hoe misy zany ny arety mandringana tena avy amin'Andriamanitra mihitsy. Tahaka tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany hevitra rehefa monomonona tamin'ny Mosesy de nandefa arety mandringana Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nandefa an'io arety mandringana io. De avanao sao de mba efa fampitodian'Andriamanitra koa ary io aretina coronavirus io mba hitodian'ny olona amin'Andriamanitra e. Zavatra tokony ho saina sy heverina koa izy zany. Sao de mba efa fampitodiana, Andriamanitra mandondomba-ravarana, Andriamanitra manaitra antsika fa andro farany zao tokony hibebaka, tokony hitady an'Andriamanitra, tokony hiverina amin'Andriamanitra. Ary ity koa anefa tsy voatery na hoe tsy amin'ny andro rehefa misy mahazo ihany vao hitady an'Andriamanitra. Eo koa le olana e, misy zany le olona rehefa tena ao anatin'ny aty, rehefa tena misy mahazo azy zay vao malala mitady fiangonana, mitady vavaka. Ankehitriny moa de mity ny fiangonana katona mandritra ny 5-10 andro sady tsisy zany fotoam-bavaka maraina, tsisy fotoam-bavaka andavanandro, tsy misy ny alahady, katona aloha. De eo am'izay zany ny ahafantarana hoe anahoana ary, avita ve, ajoro ve? Ary eo koa zay koa mbola aloha hevitra tokony hotorinako hoe ny mpino zany tokony malio teny e, tsy ho bebe spirituel foana ka hoe hitondrana fampahirizana foana fa mba tokony mba ahay hiketriketrika hoe inona tokony atao ka afaky mampahery ny tenako zany eo alohan'ny situation sy ny circonstance misy, toe-java-misy rehetra lalovana de inona ny tokony ataoko, mahaiza mampahery teny ianao, mahaiza ianao zany mba mikaroka inona ny tokony ataoko zany mba hijoroako, fa tsy hiandry pastera foana na hiandry mpanompon'Andriamanitra hampahery. Zay zany tena tokony atao. Ary efa miatra amitsika zany zavatra zany am'zao fotoana zao de mino a fa mampahery ny tenanao ianao a, mivavaka, mitady teny zay le olona ara-panahy, tsy mipetrapetraka, tsy ho maina mihitsy ny ara-panahy, aza avela ho maina mihitsy re avy ny ara-pananao. Io ange vao omenao vana ny ara-nofo, vao omenao vana ny fangatsiatsiahana ara-panahy de sahirana indray ianao apakatra am'io rehefa avy eo. Sahirana ianao apakatra an'io ara-panahynao, sahirana ianao amelona ny afo. Fa zay hoe na mampivavaka pastera na tsy mampivavaka de mahaiza ianao mampahery ny tenanao, mahaiza ianao mitady zavatra zay hampaherezana anao. Ka tonga teo amin'ny mpivarotra anankiray zay de ozy izy hoe zay ne mahavoantsika gasy ozy izy e. Aiza ve ka raha fa misy zavatra maro zay mahalala hitady an'Andriamanitra, ka de namaly zany le olona anankiray, ka izy kosa anie rehefa niteny hoe antsoy amin'ny andro fahoriana e, de nitsenainy le anankiray le valiteny zay hoe ny fitadiavan'Andriamanitra raha angaha tsy ohatry zany fa na misy fahoriana na tsy misy fahoriana de aoka hivavaka foana. Zay ny tena izy ry havana, na mandalo ady ianao na tsy mandalo ady, na misy fahoriana na tsisy fahoriana, na mandalo fizano-toetra na tsy mandalo fizano-toetra de aoka ianao hivavaka sy hatoky an'Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa ao anatin'ny zavatra matery ianao zay ianao vao hitady an'Andriamanitra, fihetsaram-belatsiny dikan'izay. Ary Andriamanitra aza mety tena hoe ela be vao hamaly vavaka satria tsy te olona ty koa zany le zavatra elamelany fotsiny tadiavaka, resaka tombontsoa ivelany, resaka maiky am'zay mahamaiky azy fotsiny de rehefa avy eo izy tsy hivavaka. Fa le fivavahana zany de tena mifantoka mihitsy
ao amin'le fitiavana manery aloha le fitiavana an'Andriamanitra ka na vokatry ny fitiavana zany na misy inona na misy inona de mivavaka. Zay eny tena tokony izy. Hitanao Daniela de ao amin'ny Daniela toko fahaenina andininy fahafolo efa fanaony hatramin'ny taloha le mivavaka, hatramin'ny taloha le mivavaka. Zany hoe io zany de mivavaka intelo isan'andro, na mbola tsy tany a Babilôna sy mbola tsy tao anatin'le hoe tao anatin'ny fanandevozana tany Babilôna de fa mivavaka foana izy ary fanaony hatramin'ny taloha zany izy. Isa-maraina izy de manokatra ny varavarankely manandrify an'i Jerosalema mivavaka. Zay zany zavatra tokony ataontsika. Vahaolana de mivavaka. Vahaolana de mivavaka. Jerevantsika re am'zao fotoana zao mba ahafahantsika ihany koa mahazo fampahirezana ao anatin'zao zava-misy amin'ny firenentsika zao sy ahatonga antsika voaro satria zay manko zao zay ny andrasan'ny maro inona ary le vahaolana inona ny tokony atao. Tokony atao de lazain'ny baiboly tamin'ny andron'ny zanak'Israely rehefa tratry ny arety mandringana de niteny Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Exodosy 15:26 ka hoy izy raha azoto hiaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao zay mahitsy eo imasony sy hiaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra de tsy hisy ataoko aminao ireny aretina ireny, entre parenthèse zany coronavirus zay nataoko tamin'ny Egyptianina. Eto zany hoe Egyptianina ny aretina hafa fa am'zao andro misy antsika zao de coronavirus maneran-tany io aretina io fa tsy ny Egyptianina ihany fa izao ny Jehova izay manasitrana anao. Izao ny Jehova zay mahasitrana anao. Anampiko ny fanazavana hoe sady mivavaka ihany zany no miaro tena. Zay koa zany tokony atao fa tsy mivavaka de tsy miaro tena. Io koa le fahavoazan'le kristianina sasany koa ndraindray maka fananan'Andriamanitra hoe zay mivavaka zay tsy mila an'zany miaro tena zany, zay tsy mila mihinana calcium zany. Tsy mety zay, fahadiso-ndalana be mihitsy zay, fahadiso-kevitra. Fa rehefa mivavaka ianao de arao ihany ny toromarika ny dokotera. Fa ny zavatra tiako ambara aminao fotsiny de hoe ny faratampon'ny vahaolana ny prioritaire na ny laram-pahamehana de zao ilaina mitady an'Andriamanitra, ilaina mivavaka. Ilaina mivavaka. Ny filoham-pirenenantsika zao tamin'ny oviny izy le tamin'ny Fakomaly nahita an'iny lahateny zay nataony famporisihana ny vahoaka malagasy de hoe misaotra an'Andriamanitra tsika zay fa misy ny fiarovan'Andriamanitra. Ary mbola vao anankitelo izy no tratrin'le izy ao Anosiala. Vao anankitelo zany olona tratrin'le coronavirus na Covid-19 ao Anosiala. Anosiala ao de reo zany kretena reo zany aloha, kretena saboina ary atao zay ahatonga an'io aretin'io tsy hianaka. De zay moa zany nahatonga zay nisaotra an'Andriamanitra. Ilain'Andriamanitra, ilaina mivavaka, ilaina misaotra an'Andriamanitra, ilaina mangataka fiarovan'Andriamanitra ao anatin'io zava-misy io. Farany amarana koa azy satria efa lasa be ny fotoanantsika maika hivavaka ianao rehefa avy eo. Io zava-misy io de mifandraika amin'ny asan'ny devoly sy ny famonaniana efa izy io. Vakio Matthieu 24 fa lazainy eo hisy arety mandringana, hisy arety mandringana. Zavatra efa voasoratra daholo angeren'ny-driavany. Tsy miteniteny foana ho Andriamanitra raha manoratra ny baiboly io fa sao de heverinao fa boky lany andro na lany daty ary io zava-misy io ary tanteraka io famonaniana io. Sy fotoana zao teto amintsika nisy horohorontany, cyclone, haintany, nisy haintany mahatsiravina tena tsisy orana mihitsy, keren'ny rano.
tapatapaka lava ny jiro, nisy ny délestage. Am'izao zany de tonga ary tanteraka amintsika le lazain'ny baiboly eo Matthieu 24 io fa arety mandringana, arety mandringana, arety mandringana. Ary zay zany no mahatonga antsika mila mivavaka mba tsy ho tratrany. Io zany tsy voasaka nefa isy foana io. Jereo nge tamin'ny fotoan'andro nisy ny choléra, nisy ny peste, zao koa tonga ny coronavirus. Io arety mandringana io zany de misy foana io e, fa ny azo atao zany de manandratra an' Jesosy mivavaka, mangataka fiarovany rany Jesosy tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely e. Rehefa tonga ny mpandringana de nasiana rany zanak'ondry teo amin'ny tolam-baravarana na teo amin'ny tatao an-trano, teo amin'ny tatao amin'ny tatao am-baravarana amin'ny tolam-baravarana de nandalo fotsiny mpandringana satria misy ny rany zanak'ondry eo, zay tandindo ny rany Jesosy zay nalatsany teo ambony hazo fijaliana ho fiarovana antsika. De zay zany no fampahirizanao antsika hoe io zany raha araka ny voalazan'ny baiboly ao amin'ny Matthieu 24 zay fahitantsika io, fa io rehetrarehetra io zany de famantarana milohan'ny hatongavan'ny zanak'olona, famantarana io. Ary zay koa miprofo ampahirizana antsika zanak'Andriamanitra mba tsy ho taitaitra fa zavatra efa voalaza ao amin'ny Matthieu 24 io na Matthieu 24:20 de anjarantsika zany no mifampahery ihany keo aloha sy mifampivavaka satria zay no tena zava-dehibe. Dia faranantsika ary zany ny fandalam-potoana satria mbola maika hivavaka ianao, mbola maika hiverina. Ho antsika any ivelany moa zany eto Madagasikara de tsy hisy ny fivorinana ny tangorony amalo zany hatreto, mbola mitangorongorona zany tsy misy any am-piangonana, fa any an-tokantrano zany ianao manao cellule na mivavaka de afaka nareo mianakavy eo ihany mifampahery eo de vita ny fotoam-bavaka de misaotra an'Andriamanitra de mba tsy maimainana mandalo fotsiny ny andron'ny tompo. De zay zany aranantsika amin'ny fotoana de samy mahery raha sy anam-bavy ary samy mbola mitohy am'zao fiazakazahana zao, tompony tahiry antsika hatramin'ny farany ary zay ny hirariana e, mba tsy hisy ho faty zanak'Andriamanitra tsirairay avy zay manompo an'Andriamanitra ary mivavaka ihany koa amin'ny firenentsika. Mampalahelo mahita an'ireny ratsy fanahy reny maty ao anatin'ny aretina io very any amin'ny elo reny satria reny maty tsy mibebaka e. Ianao nefa voavonjy, ianao nefa mivojen'Andriamanitra eo amin'ny fotoana de ianao efa manana assurance fa reny tsy mbola manana assurance. Ary zay koa anie ny fototry ny tahotra e, dikan'ny olona matahotra de zao mbola tsy vita fihavana tamin'Andriamanitra, mbola misy fahotana ao amikiran'ny olona ary raha maty eo izy de fatany tsara mihitsy. Zay mampangororo ny fanahiny hoe very any amin'ny elo, very any amin'ny elo. De zay zany mahatonga azy hoe matahotra mihitsy mitady zay fomba rehetra fa zao e, tsy misy afa-tsy ny hoe fahazonantoka ihany na ny sécurité éternelle. Fahazonantoka ny fiainana mandrakizay ny fihavanana amin'Andriamanitra faingana, ny mibebaka, ny manao zay azahoana famelan-keloka amin'Andriamanitra, ny miezaka mba hatonga ny anarana ho voasoratra ny boky ny fiainana. Zay ihany ny fahazonantoka. Fa rehefa azonao antoka eo tsy matahotra fahafatesana zany ianao satria efa réglé ny amin'ny fiainanao ray manontolo. Ka tsika zany zao mbola ety an-dalam-piazakazahana, zavatra anankiroa tsy maintsy andrasantsika de ny fahafatesana sy ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Ka ao anatin'izao toe-java misy mandalo amin'ny firenena zao de mifampahery hatramintsika satria tsy mbola fantatsika mihitsy fotoana zay hafatesana, tsy fantatsika mihitsy ny aina tsy mifamindra fa ny azo atao de mifampivavaka. De zay zany raha lasa nabavy zarao amin'ny pejy anankitelo misy anao amin'ny Facebook izao vidéo zao aparitao mihitsy vao fantatry ny hafa fa ilaina tompoko ny mivavaka, miankina amin'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra. Fa zay rehetra mahatoky an'Andriamanitra, zay rehetra manana ny rany Jesosy, mitaky ny rany Jesosy tahaka ny tamin'ny andro ny zanak'Israely, nandalo ny mpandringana, nandalo ny mpandringana fa zao tsy ringana ry zareo satria tao an'ny rany Jesosy, rany zanak'ondry tsy misy kilema. De aparitao zao vidéo zao zara zareo mihitsy ary de partageo maximum mihitsy any amin'ny groupe misy anao any mba ahatonga ny tsirairay avy ahazo fampaherezana ihany keo. De zay ary fa dia samy mitandrina tsara amin'ny fahadiovana, samy mitandrina tsara am'zay consigne rehetra zay fa nomen'ny filoham-pirenena, nomen'ny dokotera, nomen'ny namana tandremo reny consigne reny fa azadiny ihany koa ny mivavaka manakana ny fiainana amin'Andriamanitra. Zay zany fa dia mirary
ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Aza adino ihany koa ny abonné amin'ny vidéo zay partagena eto amin'ity site web ity mba ahafahanao mahita reo vidéo teo aloha. Misy hoe abonné eo misy hoe misoratra hoe s'abonner de tsindriana kely iny de mahita an'ireo vidéo teo aloha ianao. De aza adino ihany koa ny mametaka j'aime amin'ny vidéontsika mba ahafahanao ihany koa manaraka ny fampianarana teo aloha. Misy lohahevitra be dia be any zay mahasoa antsika entina hifampahirizana, hijoroana ao anatin'ny zavatsarotra zay mahazo. Dia manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy, samy dain'Andriamanitra toatoa. Veloma tokoa.